Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivava. Ankoatra ny fametrahana ny faritra fahatelo amby roapolo ny gouvernora sy ny préfet ao Mananjary izay nataon'ny filoham-pirenena androany. Isan'ny songadina ihany koa ny fitokanana zava-bita, fitokanana lalana izay nahitana fa mahavita zavatra tsara sy aingana ny mpandrana malagasy. Aorian'ny fandravonana ny fifanarahan'ny fanjakana malagasy sy ny Ravinala Airport vao afaka iroso amin'ny fanatanterahana ny pekady fanarenana ny orinasa Air Madagascar ny fanjakana araka namara ministry ny fitaterana androany. Tsy mbola fantatra mazava araka io ny fotoana irosona amin'izay. Manakaiky ny fahavitan'ny terrassement amin'ny fanamboarana ny logistique pétrolière etsy Bongatsara. Mijery mizotra ny asa teny an-toerana androany ministry ny fanajariana an-tany sy ministry ny angovo ary ireo teknisianina. Ny taona 2024 no vinavinaina ho vita tanteraka ny asa. Ireo taxi brosy no maro tsy tomomba nakany nosazina nandritra ny fitsirina tampoka izay nataon'ny DGSR teny amin'ny lalam-pirenena fafito. Goragora araka izany ny contrôle au départ etsy amin'ny fahasankarana raha ny taremarika no jerena. Maresaka iraisam-pirenena ny vaksiny voalohany miady amin'ny tazomoka dia tsy maintsy aparitaka amin'ireo ankizy aty Afrika hoy ny OMS. Mbola mandriky baka izany ankehitriny anton'ny fanentanana. Nandidiny navatra. Manatry ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga sondray eto amin'ny fotoanan'ny vaovao eto amin'ny Akolo TV ko manasanoary. Anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia ankoatra ny fametrahana ny faritra fahatelo amby roapolo ny gouvernora sy ny préfet ao Mananjary izay nataon'ny filoham-pirenena tamin'ity androany ity. Isan'ny songadina ihany koa ny fitokanana zava-bita, fitokanana lalana izay nahitana fa mahavita zavatra tsara sy aingana ny mpandraraha malagasy eto Andriasilavo. Notanterana androany tao Mananjary ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny faritra fahatelo amby roapolo eto Madagasikara. Ny faritra vadivavy izay ahitana ny Mananjary ireny vohiparitra, Nosy-Varika ary Fanadina. Manakara ireny vohiparitra, Vohipeno ary Kongo kosa ny faritra fitovinany. Napetraka ihany koa ny gouvernora sy ny préfet hitantana ny faritra vadivavy. Ankoatr'ireo, nisy ny fitokanana fotodrafitrasa tao an-toerana. Isan'izany ny boulevard maritime sy ireo lalana hafa ao tampon-tanàna ny Mananjary. Hitokana n'ilay ametraka n'ilay faritra isika mpandriamato ministra aloha apetratsika ny lalana izay tena hitondra fampandrosoana eto Mananjary. Mbola ho avy ny any Ifanadina, mbola ho avy ihany koa ny any Nosy-Varika. Aza manahy ianareo fa eto aloha izy mitomboka androany. Ary rehefa hitokana an'izany dia namety remarika ny andriamato ministra hoe mba amboary le lalana any satria anamarika an'izay fampandrosoana izay tsika. Ary sorako manokana monsieur le ministre satria zao zany ny ministra ilaitsika. Rehefa mameny lalana, mameny toromarika na andriamato praministra na antenako dia ministra tonga dia manatanteraka. Zay no nometsika bravo. Hita araka ity lalana notokanana teto Mananjary ity fa nahavita ary mahavita asa tsara sy aingana ireo mpandraraha malagasy amin'ny fananganana fotodrafitrasa sy ny fanamboarana ny lalana. Hatreto raha ny tsikaritra vita aingana tahaka izany ny lalana rehefa ho avy ka hitsidika ny toerana iray ny filoha. Ankilan'izay, betsaka ireo tsy vita amin'ny faritra maro hafa manerana ny nosy izay tsy nandehana ny filoha ary tsy voalohany volan'ireo orinasa malagasy mpikojakoja sy mpanamboatra ny lalana. Ny tsy fahavitan'ireo lalana ireo izay ahilika mivantana amin'ireo tompona andraiki-panjakana ambony. Raha ny ao amin'ny sehatry ny lalana manokana tsy hivina, mangataka fionana mivantana amin'ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara ireo orinasa mpanao lalana manodidina ny 300 izay mampiasa olona mihoatra ny 4,000 noho ny tsy fahazona ny volan'izy ireo efa ho iray taona izao. Vola izay mahatratra tany amin'ny 420 miliara ariary ka iandrasana ny vahaolana avy amin'ny fond routier. Aorian'ny fandravonana ny fifanarahan'ny fanjakana malagasy sy ny Ravinala Airport
vao afaka iroso amin'ny fanatanterana paikady fanarenana ny air Madagasikara ny fanjakana araka ny marany ministra ny fitanterana tamin'ity androany ity tsy mbola fantatra araka zany ny fotoana irosona amin'izany miantarandriana tsy roso amin'ny fanarenana ny kompania Air Madagasikara ny fitondram-panjakana raha toka tsy voava ny olana mikasika ny fifanarahana airport sy ny fanjakana malagasy araka ny nambaran'ny ministra ny fitaterana androany. Volana maro lasa no namerenana nandiniana io fifanarahana irony toto io ary amin'izao fotoana izao andrasana ny vokatra izay. Sy contrat nataon'ny fitondrana teo aloha niaraka tamin'ny Ravinala airport. Dia zany contrat zany mahakasika koa ny Ravinala ary ny rediscuter ny président moa iny tamin'izy nakany France teo dia nisy résolution vaovao, nisy proposition vaovao avy aty amintsika napetraka ambony latabatra niaraka amin'ireo olona reo ka raha tsy mihidy tsara zay zavatra zay tsy afaka miavancer za amin'ny redressement, plan de redressement ny Air Madagascar fa za mieritreritra fa misy concession BDB nataon'zareo satria fantatrareo fa misy zavatra tena nanahirana atsika tanatin'iny tao nanao plan de redressement tsara ohatrany ahoana tsika eto Madagasikara ho an'ny Air Madagascar zay fleuron ny économitsika sady reharehatsika malagasy dia tsy ho tafavoaka mihitsy raha mbola zavatra hitako teo tamin'ny contrat teo aloha zany no andesatsika hoentitsika amoahana indray amoahana ny Air Madagascar amin'io problème misy amin'io ka zay zavatra zay rehefa ficelé tsara dia afaka miavancer sereinement zay koa tsika amin'ny plan de redressement ny Air Madagascar. Hatreto mitombo ny olana mianjady amin'ity kompania ity, izan'izany tsy fandraisan'ny mpiasa karama tato anatin'ny 2 volana mahery. Manamafy ny fitakiana vahaolana foiezaka sy lavitrezaka amin'ny fitondram-panjakana manoloana io ireo mpiasa. Izy zany zay zany efa nana tena mafy moa zany hoe tafiditra anatin'ny conseil des ministres izy fa somary mampanahy kely ihany hoe miaya zany mpiasa hoe fa inona tokotrany moa no tena mbola misakana tsy mahatafiditra ny zavatra eo anatin'ny conseil des ministres zany dia misy zavatra misy fiahiahina zany amin'ny mpiasa zay aloha dia tena maintenir an'izay ary zay dia mbola mametraka foana io ataoko hoe vahaolana hitana io zany le resaka procédure ohatran'ireny manko misy atao hoe redressement judiciaire, misy ny hoe liquidation judiciaire, misy ndray ny hoe cession ka zay zany tsy miopté amin'le hoe liquidation judiciaire sy cession mihitsy satria zany cession zany ohatrany hoe mena amina olona amina franc symbolique ohatra le izy rehefa fahity le orinasa fa ny anay tena le resaka redressement judiciaire zany no angatanay zay mifanaraka tsara amin'ny resaka le hoe procédure collective de fanadiovana ny passif io zany. Mikasika ny fisokafany sistany namafisy ny ministra trano fa efa mandeha ireo dingana ahafahana miroso amin'izay ankehitriny. Mila plan sy dossier technique vaovao indray ny OACI na ny hoe firora ny elanelany volana anankiroa ary firy ny équipage technique ampiasantsika amin'ny resaka fahasalamana zany mba tsy ampijaly an'le mpandeha tonga eto Madagasikara zany rehetrarehetra zany nandefasantsika document dia efa nahazo lettre de félicitation avy any moa zany tsika fa miandry azy officiel fotsiny dikan'izay raha fa vonona tsika équipe vonona ny firenena partie malgasy zany mba partie malagasy dia efa nahazo an'izay lettre avy any amin'ny OACI izay koa dia ho présenté n'indray mandeha amin'ny conseil des ministres le izy dia à partir d'an'izay manapa-kevitra ny filoha hoe inona no oviana marina no amoahantsika ny sistantsika zany fa za mino fa tsy ho ela ntsony satria zay no tena zavatra nandrasantsika zany. Etsekilan'izay nambarany ihany koa fa tsy marina ny vaovao niparitaka mikasika ilay voalaza fa misy fiaramanidina ny Air Madagascar namidy. Tontolon'ny baolina kitra dia tsy azo ekena ny taratazy navoakan'ny filohan'ny federasion malagasy ny baolina kitra Rabikoto Raoul laza ny fanesorana mikambana 4 ao anatin'ny komity mpanatanteraka omaly. Tsy maintsy mandalo fivorimbeny fanesorana azy ireo raha ny faneho-kevitra tamin'ity androanyity Yves Richard. Mitony fifanolana ny eo anivon'ny federasion malagasy ny taranja baolina kitra
Tahorian'ny fanapahan-kevitra ny raisiny komity mpanatanteraka maro anisa sy ireo filohana ligy 1 nampitsahatra ny filohan'ny federasiona amin'ny asany nandritra ny fotoam-pivoriana tsara-potoana omaly. Namoaka taratasy milaza ny fanesoran'ireo mpikamba ny komity mpanatanteraka miisa 4 ihany koa i Rabekoto Raoula Arzaka. Taratasy izay mifanohitra amin'ny satany feno federasiona ka tsy azo ekena hoy ny ankilany. Nisy fanapahan-kevitra nataonay tamin'ny Maly ary misy koa nataony fanapahan-kevitra nataony filan'ny président ny fédération teo aloha fa tsy amin'izao efa tsy président fédération izy zao. Araka ny lalàna fa 20 ao anatin'ny statut fédération aligné à 3 paragraphe K dia milaza fa tsy misy olona afaka manala ny mpikambana amin'ny FMF satria olom-boafidy ireo raha tsy amin'ny alalan'ny assemblée générale. Na dia misy zany fanapahan-kevitry ny filoha dia mampiantso assemblée générale izy raha tsy valideny assemblée générale dia foana zany tokoa. Raha nambarany reto mpikamba ny komity mpanatanteraka maro anisa sy ireo filohana ligy 1 ireto. Manakery avy hatrany fehi-kevitra ny raisana nanesorana ny Rabekoto Raoula Arzaka tamin'ny toerany. Navoakan'izy ireo nandritra fotoam-pivoriana tsara-potoana. Mijanona amin'ireo filoha lefitra 3 arak'izany ny fitantanana ny federasiona hatreto hoy ny fanazavana. Raha tena marina dia ireo vice président telo zany rehefa lasa collégial le izy zany dia ny vice président telo no tompony andraikitra amin'izany anatin'ny statut zany. Ka na dia izany aza zahay ny fampandrosoana ny baolina kitra no tena manahirana anay. Zahay ligy zay 1 dia samy nanasonia satria marary loatra ny football malagasy. Androany no napetraka ireo komity mpanatanteraka sy filohana ligy niaraka tamin'ny vaditany tamin'ny fomba ofisialy teo anivon'ny federasiona ny fehi-kevitra tapaka nandritra fotoam-pivoriana tsara-potoana omaly. Andrasany arotaterina eto amin'ny fampahalalam-baovao hatrandry ny toin'izay. Ao anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena rehefa misy ny korotana tsy misy ny vokatra porofony izany rono ohatra ny vokatra teo amin'ny fionan'ny baren'ny Madagasikara raha niona tamin'ny RD Congo androany nandritry ny fifanotsanana ny mondial 2024 mbola ohatra araka izany nisy antsika ao anatin'ny vondrona J Abraham Randriamanana. Notanterahina androany tao amin'ny kianjan'ny martiry satany Kinshasa ny andro fahatelon'ny fifanitsanan'ny Coupe du Monde 2024 aty amin'ny faritany Afrika. Niona ny baren'ny Madagasikara sy ny Léopards Républicaine Congo. Nifanisy ny fanafiana nataon'ny ekipa rotota nandritra ny fizaram-taona voalohany. Teo amin'ny minitra 5:30 namono ny baolina voalohany ny ekipa pirenen'ny RDC. There's a chance for a shot or a cross or something. And again the delivery this time just gets headed away. Chance for a shot, it's in the back of the net. Seen up sumptuously there by Mbokani and the goal goes in. Nijanona ho rainy ohatra ny vokatra nandritra ny fizaram-taona voalohany. Teo amin'ny minitra 7:70 kosa no napiditra baolina faharoa ny ekipa pirenen'ny RDC tamin'ny alalan'ny dakan'ny Dieu merci Mbokani. Mbokani with the right foot. Oh, it is just a delight to the eye. Ito taorian'izay ny fanafiana teo amin'ny ekipa rotonta ary ny farana tamin'ny isa 2 ohatra ny vokatra. Taorian'ny lalao nanambara ny mpanazatra ny ekipa pirenena Eric Rabesandratana ny amin'ny fisian'ny fitongilana ny mpitsara nanoloana ity lalao ity. Tsy manome tsy ny ezaka nataon'ireo mpilalao ny tenako. Hitako ankehitriny ny fivoaran'ny ekipako ary tsara ny lalao nataon'izy ireo androany etsy ankilany. Tsy afaka ny ady manoloana ny fomba fitsarana teo isika. Ny baribary nandritra ny fanapahan-kevitra amin'ny tanilan'ny raisin'ny mpitsara nandritra iny lalao iny. Nisy ihany koa ny fahasarotana ny amin'ny fahatongavana etatỳ an-toerana. Nisy araka izany ny arerahana. Tsy afaka nanatanteraka ny fiainana matetika ihany koa ireo mpilalao. Ny baren'ny Madagasikara ankehitriny no mitana ny laharana faha-4 amin'ny vondrona J izay manana isa 4 ao anatin'ny fifanitsanan'ny Coupe du Monde 2024. Mitarika amin'ny isa 7 kosa ny ekipa pirenen'ny Benin anatin'ity vondrona ity. Eo amin'ny laharana faharoa ny RD Congo izay manana isa 5 ary fahatelo ny ekipa pirenen'ny Tanzania izay manana isa 4. Ny alahady ho avy izao no hiatrika ny andro faha-4 ny fifanitsanana etsy amin'ny kianjan'ny Bare Mahamasina ny ekipa pirenena ifandona amin'ny Léopards République démocratique ny Congo. Lafim-baovao hafa kosa indray dia manakaiky ny fahavitan'ny terrassement amin'ny fanamboarana ny logistika pétrolière eny Ambogatsara. Anjena mizotra ny asa teny amin'ny toerana androany ministry ny fanajariana amin'ny tany sy ny ministry ny angovo ary ireo teknisianina mitaona 2024 no vinavinaina ho vita tanteraka ny asa. Miantarandriana io.
Mirotsy ny asa fananganana fotodrafitrasa mindrana ny logistika pétrolière eto amin'ny komina Bongatsara amin'ny lalam-pirenena Favito. Saika efa vita avokoa ny terrassement araka ny hita nandritra ny fijerena amin'ny fizotry ny asa ny totosain'ny ministry ny fanajarinan-tany sy ny fananantany sy ny ministry ny angovo ary ireo teknisianina maro androany. Arak'izao hitanareo zao zany zao efa tena concret am'izay ilay izy fa manomboka tanteraka tsika tsara marina fa tena important ity projet ity ny APSA ao alarbi fa tsy tokony ho tsony fa danger raha sanatria izany ka misy tsy mandeha eo bomba be mihitsy eo dia zao izy zany efa manomboka tokony ho tranquille tsika fa ikisaka tsika mbola ho jerevana raha mbola azo afainganina le zavatra fa mbola démarrage tsika zany zao vao 10 isanjato angamba raha bendrina misy antony anankiroa ny antony anaovana anazy ny antony iray voalohany dia tsy mety mihitsy zany hoe logistika zany ao anatina ville tena tsy mety zany fa danger be mihitsy dia tsy maintsy akisaka miala amin'ny ville dia zay zany izao eto raha izay ny antony iray faharoa dia na io efa hitantsika eo akoron-drano ao alarbi io ara tsy mety amin'ny filantsika amin'izao fotoana tsony io dia eto io zany farafahakeliny avroeny amin'izay zavatra hitantsika eo fa raha ny tena programma moa zany dia hoe avy telo eny par rapport amin'izay hitantsika ao alarbi. Logistique pétrolière mitoby eo alarbi amin'izao fotoana izao no afindra ety amin'ity toerana ity aorian'ny fahavitany fotodrafitrasa. Anaraka ny fenitra tanteraka ny asa tanjona ny ampitomboana ny toby fitahirizana solika ho an'ny faritra Analamanga izay hatratra manodidina ny 520 tapitrisa litatra anoandy. Ankoatra izay tsy maintsy ny rosoana ihany koa izao asa izao ahafana manohy ny asa fanamboarana ireo lalana mifandray amin'ny tetika Sarokady arivo. Zava-dehibe ihany koa amin'ny akoron-drano hitantsika vita ny lalana Marais Masay sy ny any amin'ny Rokady iny dia tokony hitantsika eo zao ny fotoan'ny fiarakodia amin'izao ilaina ihany koa ankoatran'ny hoe mazava-doza ny hijanonan'io dépôt eo no anohizana n'io lalana Marais Masay io mamonjy ny lalam-pirenena voalohany eny amin'ny kianjan'ny Maki ny sambombola moa tamin'ny nanamboarana ny Rokady nafahana nanao an'ireo lalana Masay sy lalana Nanisana sy makany Passapito ireo dia efa natomboka ny étude de faisabilité ialany ny anohizana ny lalana Masay io izay mamakivaky amin'ny logistika pétrolière androany dia mivoaka makeny amin'ny Maki izany hoe mifandray-dalana tsara zany ny fomba fiasa ny irina dia hoe mandra-pavita ny famin'ny asa eto sy famindranany dépôt makaty dia efa voalamina ihany koa ny resaka arabola izay efa miasa amin'izany ny ministera miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka mba hanohizana an'ilay asa mandra-patonga ny amin'ny kianjan'ny Maki ho katy vahoatran'iny mba ho Rokady ny arivo tena manodidina ny arivo tanteraka ilay izy. Nanaraka ny dingana voalaza ny lalàna rehetra ny fanatanterahana ny fotodrafitrasa isan'ny nojerena ny lafiny fanonerana ho an'ireo voakasika izany. Ny resaka tany misy apahany amin'ito tany eto amin'ny logistika pétrolière manokana dia ny ambiny amin'ny fanjakana efa voaraka daholo moa ny pitsopitsony rehetrarehetra mba ahafahan'ny olona misitraka ny zoany zay vao afaka nanomboka ny asa ho an'ireo asa somary taraiky dia ampamaranana ny fanomezana an'ireo onitra izay tokony menan'ny olona voakasika izany amin'izao fotoana izao tsara marina fa araha mpanjakana azy dia nisy déclaration d'utilité publique dia ma déclaration d'utilité publique zay dia manana didy zany ny tsirairay avy anaraka n'izay fepetra zay satria tombontsoa imbonana no ananganana an'ilay tetika asa na dia onasa tsy miankina arany no mipetraka eo aminy dia mbola mareny ihany hoe ny apahan'ny tany dia an'ny fanjakana naverina amin'ny fanjakana dia mijanona ho an'ny fanjakana tsy azo amidy ireo tany voakasika eo anatina DUP ireo fa mijanona ho fananam-panjakana mandrakizay. Ny taona 2024 no vinavinainy ho vita tanteraka ity fotodrafitrasa ity. Manoloana ny fiakaran'ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy ny tsy fiakaran'izany eto amintsika miditra amin'ny pasifa indray ny fitondram-panjakana malagasy tafiakatra 7.70 miliara ariary izany hatramin'ny volana aogositra lasa teo. Michel Arana Arjona.
nanomboka ity volana oktobra ity $20 no mihoatra ny barilan'ny petrôly eo amin'ny tsena iray sampirenena fiakarana izay tokony isy fiatraikany eo amin'ny vidin'ny solika eto amintsika raha ny fanazavana tsy mbola nampiakatra ny vidin'ny solika nefa ny fitondram-panjakana vokany raha toka efa afaka nitrosan'ny fanjakana amin'ireo mpamatsy solika nanomboka ny volana desambra teo miverina indray amin'ny trosana ny pasifa ny fanjakana hitazomana ny vidin-tsolika zao efa fantatrareo moa ahoana le mécanisme rehefa ohatra ka misy fahasamihafana zany ny vidin-tsolika sy ny prix de référence calculé dia misy an'iny fa izahay zany tsika vaty amin'ny administration zany na zareo masina ny ministère rehetra dia miresaka mandrakariva amin'ny zareo pétrolier zany momba ny hoe ahoana ny tsinjovana mandrakariva zany ny vahoaka ao anatin'le fitazomana ny vidiny fa iny moa zany arahana arakaraka le isam-bolana eo ihany rehefa vita daholo ny ataoko hoe ny fanamariana ny varotra sy le consommation intérieure isam-bolana zany dia atao foana ny calcul iny mbola tsy complet ny volana septembre satria mbola manao consolidation ny vérification ny volume rehetra za raha tany amin'ny volana août aloha tsika zany tany any amin'ny 45-47 milliards d'ariary teo le izy fa mbola jerena miaraka amin'ny zareo pétrolier sy lelemina miaraka amin'ny mpitondra-fanjakana rehetra ahoana ny tantanana an'izy nefa ny voalohan'ny zavatra aloha dia tsy maintsy hoe fitsinjovana ny vahoaka zany sy ny mpanjifa sy indrindrindrindra koa zany ny ataoko hoe le continuité na approvisionnement zay arahana eo masakaiky foana tsiriny efa tamin'ny volana jona 2024 no tsy niova ny vidin-tsolika teto Madagasikara etsy ankilany manoloana ny fiverenan'ny fampiasana ny solika taorian'ny fihiboana vokatry ny fiparian'ny valinaretina Covid-19 efa mahatratra ny fandaniana ara-tsolika ny taona 2024 isika eto Madagasikara. Consommation nationale amin'ny solika amin'ny raha antsika miteny zao zany dia tsapa tokoa fa efa tena niakatra. Ny 2020 moa zany tsy afaka tena ataontsika année de comparaison satria 2020 fantatsika le zavatra mitranga tao anatin'ny Covid sy ny amehana ara-pahasalamana sy ny confinement fa raha ataontsika hoe ampitahana amin'ny 2019 indrindrindra dia hatramin'ny fin août teo zao dia tena hita hoe mitovy miverina amin'ny consommation 2019 fa misy produit sasany somary en avance noho ny 2019 dia amin'ny ty septembre ty ny tsapanera mijery ny sortie dépôt dia mety miakatra fomba fijeriny azy zany amin'ity taona ity mety any amin'ny plus entre plus 3 et plus 5% en 2019 ny consommation amin'ny marabatonga amin'ny farany taona zany manaprofo fa efa miverina amin'loany ny fandehan'ny raharam-pirenena ny activité économique sy ny sisa. Raha ny fanazavana mitohatra ny fifampiresana amin'ireo mpamatsy ara-solika amin'ny fitazomana ny vidin'izay hatramin'ny androany zany tsy miova ny vidin-tsolika eto Madagasikara $704 ny litatry ny super carburant $304 ny pétrole lampon ary $403 ny gazole. Tsy mbola voafeny toron-tanety eto Madagasikara raha tamin'ity taona ity ny rosaroa rampitahina tamin'ny taon-dasa ny fotoanan'ny hafa ankoatra ny fanentanana ny mponina amin'ny fisorohana ny hafa miditra amin'ny fitsiriana ny hafa isan'andro ny ministera tompony andraikitra raha ny fanazavana azo Michelarina Arzonatra. Tsy mitsaha-mitombo ny toron-tanety eto Madagasikara, tsy mitsahatra ihany koa ny antson'ireo olon-tsotra amin'ny tambazotra tserasera mikasika izany. Amin'izao fotoana izao, isan'ny lasibatra betsaka amin'izany ny lalam-pirenena faha-efatra. Tsy vao izao anefa no misy ny antso ataon'ireo olona mandalo amin'ny lalan'iny fa saika isan-taona. Raha ny fanazavany tompony andraikitra eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana, hatreto tsy mbola ampy ny fandraisana andraikitry ny mponina amin'ny fisorohana ny afo. Be ny antony mahatonga an'io, indrindra na amin'ny sisiny lalana iny anisan'ny tena misomo zany hoe indraindray misy tsy fitandremantsika le vezivezy le teny pititsigiara na ny zavatra tsy voatandrina amin'ny afo amin'ny lalana iny zany anisy zavatra miseho anisany koa mitsangan'ny afo matetika le avy amin'ireny misy manao arina na charbon zany dia tsy voafehy le afo na am'le hoe resaka tanimboly io mandoro tamboly dia tsy mahafehy afo zany rehetra zany anisany tonga dia mitarika daholo zaky ny tsara mihitsy le satria tena mivelatra be zany ny toerana iny zay atao antsika hoe ny solotenan'ny ministera amin'ny faritra iny zao olon-tokana miampy mpiara-miasa vitsivitsy nefa hitanareo velaran-tany fehezina mahatratra mihoatra ny amin'ny 2 hektara
nofezina ny faritra iny isaky ny cantonnement zany resako zany dia lava le toerana dia zay ny hoe fandraisana ndraikitra nivon'ny tsijanra-pahefana rehetrarehetra. Ny ankapobeny manomboka ny volana septambra hatramin'ny volana desambra ny fotoanan'ny afo eto Madagasikara. Tao anatin'ny 2 taona lasa aloha ny fotoanan'ny afo ary ny tombony isan-drano fanazavana. Entina misoroka izany, miditra amin'ny fitsiriana afo isan'andro ny ministera tompon'andraikitra rano fanazavana. Amin'izao fotoana izao sika efa namoaka an'ilay atao hoe prévision na feu na météo de feu la hoe toetry ny afo zay ndray zany tsy toetr'andro le izy fa toetry ny afo zany hoe le afo vinavinaina mety iseho rapitso zay zany efa adiny eto ministera zany hoe homana an'le faritra rehetrarehetra na le commune mety hitrangan'ny afo rapitso zany androany dia efa fantatra dia efa alefa any amin'ny faritra reny mba ahafahan'izy ireo miomana hoe mety hitrangana afo ohatr'izao. Vaovao eto amin'ny firenena ny fisian'ny doro-tanety tahaka izao, hatreto mbola manjavozavo tanteraka ny paikady fisorohana izany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nitokanana androany ny cabinet dentaire amin'ny sampana mpamonjy voany etsy Tsaralana fototrafitra izay vita vokatry ny fiara-miasa ny vondrana Filatex sy ny commune Antananarivo Iona Saina. Noavozy ny vondrona Filatex ny toeram-pikarakarana sy fitsaboana nify eto amin'ny sampana mpamonjy voina Tsaralalana. Efa nisy saingy tsy ampiara-pitaovana ny dentisterie teo aloha ka izao namboarina anaraka ny fenitra izao ho an'ireo mpamonjy voina sy ny fianakaviany. Lanonana izay natrehiny ben'ny tanàna Antananarivo sy ireo tompon'andraikitra avy amin'ny groupe Filatex. Efa fiara-miasa nisy teo amin'ny tanàna Antananarivo sy ny groupe Filatex no tohizana zany. Nisy convention de partenariat amin'ny lafiny fahasalamana fanohanana ny sehatry ny fahasalamana eo anivon'ny tanàna Antananarivo izay soniavana teo amin'ny commune CUA sy ny Filatex teo aloha. Dia mbola ao anatin'izay convention zay zany zao zavatra natao zao zany hoe ny fanavaozana tanteraka dentisterie ny corps ny sapeur pompier zany ny mpamonjy voina dia tsy hoe ny trano fotsiny no navaozina fa ny fitaovana ao anatiny koa zany navaozina. Ny Filatex sy ny commune dia mbola mitohy foana fiara-miasa amin'ny lafin'izay sehatry ny fahasalamana zay. Nefa ny antso eo amin'ny sehatra fahasalamana ihany no misy fiara-miasa amin'ny rototo fa amin'ny sehatra maromaro zany dia mbola misy foana izay tsika natsarana ny tanàna Antananarivo izay tanàna iraisana sy iombonana zany dia izay tanjona hoe mba tsaraina foana ny tanàna tsy ny tanàna fotsiny fa koa ny fahasalamana ny mponina sy ny olona ao. Sarotra ny fanatanterahana ny asa raha tsy salama ny olombelona ho ny tompon'andraikitra eo anivon'ny sampana mpamonjy voina Antony mahazava-dehibe izao fanomezana izao. Ny asa ny mpamonjy voina dia mitaky be dia be ny fisorohana. Raha mpamonjy voina 10 ao anatin'ny camion ray, misy camion sasany 4 ka marary nifiny 2 amin'izy ireo dia famaliana antso antsika mpiarabelona eto Antananarivo no mihena. Izay no antony anosehana sy karakarana ara-pahasalamana ireo mpamonjy voina ireo mba ho ampy ny mpamonjy voina mamaly ny antso, mba ho vonina hatrany ny mpamonjy voina. Ny tanjona tsy ny anala nify ny mpamonjy voina fa ny karakara ny fahasalamana izy ireo mba ahafahany miasa bebe kokoa ho antsika. Ito ny fiara-miasa eo amin'ny vondrona Filatex sy ny commune Antananarivo renivohitra ho fanatsarana hatrany ity tanàna iombonana ity ho ny tompon'andraikitra eo anivon'ny groupe Filatex. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika meloha ny idirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Tsy hitako hoe inona ny vitany ariary zato. Tsy haiko aloha fa raha ronjato ariary dia ahavitana zavatra bobaka be. Ohatra hoe mandefa SMS be dia be. Na koa misurfa amin'ny internet. Olona afaka manao story koa zay lahy. Dia eritrereto izany raha anatin'ny iray andro ny vitany ronjato anankifolo.
io foana ary le finday e mahazo mega na SMS mihoatra ny avo roeny miaraka amin'ny lot 200 mahazo 50 SMS sy na 50 mega amin'ny vidiny 900 ariary monja tsindrio ny dièse 322 étoile 63 dièse. Guichetier, agent de caisse, votre travail exige de la concentration, de la rapidité et de l'efficacité. Batimax vous accompagne avec les matériels monétiques Secure Plus. Comptage de billets en toute confiance, cerclage des liasses en quelques secondes, un coffre à caisse pour sécuriser l'opération de la journée, triple cerclage de briques en 22 secondes et sécurisation des paquets dans un coffre principal anti-feu, anti-cambriolage, compté, cerclé et sécurisé. Votre travail est allégé. Batimax, la qualité au meilleur prix. Miditra amin'ny tapany faharoa ny vaovao isika. Tontolon'ny fitaterana ireo taxi-brosy no mara tsy tomombana kano saziana nandritra ny fitsirihana tampoka izay nataon'ny DGSR teny amin'ny RN7 agoragora araka izany contrôle au départ etsy amin'ny fasana karana raha ny taremarika no jerena iona zay. Taoriny lozam-pifamoivoizana ny fanesy nananteraka fitsirihana fiara tampoka ny teo anivon'ny DGSR na ny Direction Générale de la Sécurité Routière tamin'ny lalam-pirenena fafito. Tamin'ireo fiara 570 sy 700 no tsirihina, 220 no sotomina avy hatrany ny antoto-taratasin'ny fiara ary 7 no nahiditra andalam-pamonjana noho ny tsy fanaovana visite teknika. Taxi-brosy no maro tamin'ireo tsy ara-dalàna ka nosaziana raha ny fanazavana. Ny lesoko hita matetika teny amin'ireny fiara ireny dia voalohany misy ireo fiara fitaterana efa lany vizity teo ihany koa ireo fiara zay ny pneu zany dia efa malama dia teo ihany koa ny hisatra tsy dia manaraka ny fenitra misy mihinana ilany ohatra jiro fampiasana jiro tsy ara-dalàna reny jiro LED reny tsy manaraka ny voalaza amin'ny code de la route. Zahay zany dia efa manao an'io fitsirihana tampoka io ihany fa no hamafisina zany izy amin'izao no ny fitrangan-doza matetika izay nitranga reny. Misy ny contrôle au départ atao amin'ireo taxi-brosy miala amin'ireo toeram-piantsonana toy ny eny amin'ny fasan'ny karana. Tsy mizotra araka ny tokony ho izy izay fitsirihana izay ka izao eny amin'ny lalam-pirenena izao voatratra. Manoloana io tahaka izao ny fanazavana ny tompona andraikitra eo anivon'ny tompo fiantsonana fasan'ny karana. Tsy hoe tsy hita teo amin'ny au départ fa tena ara-dalàna tokoa le tomobile mandeha daholo na ninina teo amin'ny au départ ara-dalàna fa sainginao ny faratsy an-dalana dia mety mitotona amin'ny lavaka izy dia maty ny resaka piècetsika moa amin'izao dia tsy pièce origine intsony fa pièce ratsy dia vao mitotona amin'ny lalana dia mety maty ny jiro, mitotona amin'ny lalana dia mety tapaka le pneu zay zany mahatonga an'izay iseho zavatra eny an-dalana rehefa misy fizavana indray mandeha indray après en gare routière fa tsy hoe tsy ara-dalàna izy teo en gare routière fa ara-dalàna tokoa izy teo en gare routière. Tokony amafisina araka izany ny fanaramaso tanterahan'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny contrôle au départ etsy amin'ny fasan'ny karana sy amin'ireo toeram-piantsonana rehetra isoroana ny lozam-pifamoivoizana. Tokony hotomombana ny fiara sy ny mpitondra azy vao miainga. Ny contrôle au départ izay goragora raha izao zava-misy izao ka tsy hita raha tsy teny amin'ny lalam-pirenena ny tsy fahatombanana izay mety hitera-doza. Hiditra amin'ny dingana faharoa kosa ny asa fanitarana ny serana Tsambony Thomas na izay fiara-miasa ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana japonais. Manodidina ny 1.700 tapitrisa dolara ny teti-bidin'ny asa amin'ny zany. Iona zay. Vita ny asa voalohany amin'ny fanitarana ny serana Tsambony Thomas na nisy fahatarana vokatra ny valinaretana COVID-19 azy. Raha nambarany masovony Japon miasa sy monina eto Madagasikara, hiditra amin'ny dingana faharoa ankehitriny ny asa ahatonga ity serana Tsambo ity ho isan'ny lehibe indrindra aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina. Extension de port de Tamatave. Mitentina 1.700 tapitrisa dolara ny asa fanitarana ny serana Tsambony Toamasina. Pré-concessionnaire izy io avy amin'ny fanjakana japonais. Ary manomboka ny dingana faharoa isika ankehitriny izay isangoavana amin'ity tetikasa ity. Orinasa roa lehibe avy any Japon no mandray an-tanana ny asa dia Penta sy Taiyo ary andro aman'alina izy ireo no miasa anatratrarana ny feim-potoana napetraka.
pour avancer les travaux de l'extension. Tsy aivina nanomboka ny volana jolay 2024 ny asa fanitarana ity Serana-Tsambo ity ary ho vita amin'ny taona 2024. Isan'ny asa tanterahana ny fanitarana ny toerana hitehirizana ny entana, ny fandalinana ny alalin'ny ranomasina sy ny fiarovana amin'ny onja ary ny fanitarana ny fotodrafitrasa fandraisana ny sambo vaventy sy ny mpizahantany. Ankoatra izay natanteraka fitsidihana ara-pombam-panajana ny ministra ny fitaterana tamin'ity androany ity ny masovony Japon eto Madagasikara. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia mankalaza ny 20 taona ny joroana ankehitriny ny Apipa sabatra raha izay misahana ny fiarovana ny tanànan'Antananarivo manoloana ny tondra-drano indrindra mandritra ny fotoana ny fahavaratra. Abraham Randriamanana. Sampandraramanana ny andraikiny eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananantany manoloana ny fisorohana ny fiakaran'ny rano eto amin'ny tanànan'Antananarivo ny Apipa na ny autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo. Isan'izany ny fanaraha-masuro ireny rano lehibe miisa 4 eto andrenivohitra izay ahitana ny renirano Ikopa, Sisaony, Imamba ary Andromba. Eo koa ny fitantanana ireo fotodrafitrasa toy ny station de pompage, ireo fefilo sy ireo lakan-drano andrindrana ny fivoahan'ny rano eto andrenivohitra. Fanaraha-maso akaika ny fiakarana sy ny fidinan'ny renirano, fanaraha-maso akaika ny rotsakorana ary izahay dia miara-miasa akaiky amin'ireo tompona andraikitra isan-karazany mpandray andraikitra sy mpandray fepetra rehefa tonga ny ataoko hoe loza manambana, loza miatra, fitaovana iray avokana fanapahan-kevitra ny Apipa. Ankilan'izay, anisan'ireo misahana ny fanaraha-maso ny fanotofana tany amin'ireo faritra samihafa eto andrenivohitra ihany koa ny eo anivon'ny Apipa. Na eo azy izany, andraikitra ny rehetra ny fitandronan'ny fahadiovan'ireo lakan-drano, isorohana ny fiakaran'ny rano mandritra ny varam-potoam-pahavaratra raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Ny taona 2027 ny orenan'ny Apipa. Totosan-droany araka izany ny fanantanterana ny fitaoam-pivavahana iraisam-pinoana tetsy amin'ny FJKM Ambohipotsy ho fanokafana ny fankalazana ny 20 taona n'ity sampandraraha ity. Vina nitondrana fanavaozana ny fomba fiasa eo anivon'ny Apipa raha ny fanazavana. Misitraka ny Apipa ny atao hoe schéma directeur izay nilanina tamin'ny taona 2024. Ao anatin'izany dia mety hisy ny fanovana rafitra, mety hisy ny fanampiana toerana iasana ary mazava ho azy hisy ny fandraisan'ny Apipa an-tanana bebe kokoa hatrany ny resaka fikojakojana sy fanarenana ireo tatatra fefiloha. Nanamafy ny tompon'andraikitra ny amin'ny sinihetsika ara-teknika iarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka ho fanadiovana ireo lakan-drano eto andrenivohitra. Eo koa ny hetsika ara-panatanjahantena sy ny varavarana misokatra ho an'ny rehetra tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona ny Apipa. Tsy maintsy hamafisana ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra avy amin'ny hoditra eto Madagasikara. Efa miasa ny fitaovana anodinana hoditra avy amin'ny tetikasa Afakmer Akomiza ka andrasana ny fivoaran'ny kalitao ho ministry ny asa tanana. Fanampanazavana. Noho ny fanomezan-tanana nataon'ny Komeza izay nahitana ny fitaovana enti-miasa dia ho tonga lafatra ny fampiasana hoditra eto amintsika ary koa anisan'ny tokony ahitana lalam-barotra any ivelan'ny Madagasikara. Mazava ho azy fa isy ny fampiofanana ary tsy hijanona eo anefa ny ezakin'ny ministera fa hitarina mba hisian'ny fanodinana tandroka sy ny kio ihany koa atsiaoriana kely ka hisaovana ny PNUD fa vonina ny hanometanana ihany koa izy ny amin'izany. Isan'ireo teboka nivoatra nandritra ny filan-kevitry ministra omaly ny fankatoavana ny fametrahana ny centre de transplantation rénale ety Andotapenaka. Ankoatra izay dia nitendrena izay filan-kevitry ministra izay ihany koa ny governorany faritra Vadivavy Abraham Randriamanana. Teboka maro no nisongadina nandritra ny filan-kevitry ny ministra omaly notanterahina teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Isan'izany ny fankatoavana ny fametrahana ny ivitoerana famindrana voa na ny centre de transplantation rénale eo Andotapenaka. Tanjona ny fanomezana lalana ny famindrana sy ny fanaovana ny greffe-taova eny anivon'ny CHU ny fanjakana izay manana fitaovana takiana ahafahana manatanteraka izany anatin'ny fanajana ny fenitra ho fanitarana ireo tolom-pitsaboana omena ny sampandraram-panjakana. Eo koa ny fisorohana ny fandaniana meopapa na makany ivelany amin'ny fitsaboana ny voa. Miroso ankehitriny ny dingana azona ireo fitaovana sy ny materiel dialyse ampiasaina eo anivon'ny ivitoerana raha ny filan-kevitry ny ministra trany.
mamporisika ireo mpitsabo avy any Vilanoa avy eto Madagasikara natateraka izany asa fandidiana izany manoloana ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fametrahana ny fiaraha-miasa amin'ny firenena indiana. Nivoatra tanatin'ny filan-kevitry ny minisitra omaly ihany koa ny fankataovana ny fandraisana anjaran'ny fanjakana malagasy amin'ny fampiakarana ankapobeny fanompitony ny reny volan'ny banky afrikana ao amin'ny fampandrosoana ny BAD. Nolanina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa ny volavolan-dalana panjakana mikasika ny fampiasan'ny fanjakana ireo réserve d'emprise d'installation ao anatin'ny plan d'urbanisme directeur de la ville d'Ambalavao. Ankoatra izay, nisy ny fanendrena sy ny fanafonana didim-panjakana samihafa teo anivon'ny ministera isan'ny tokony. Androany fafitony volana oktobra ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny asa mendrika mbola lavitra ezaka ny makasika izay raha eto Madagasikara ony teo anivon'ny randrana syndikaly fanampanazavana. Io zao vao hitantsika tsara teo fa nivoaka ny didim-pitsarana mikasika ny hoe fanodikindonam-bola ny eo amin'ny CNAPS satria raha vao fiainana sosialy ty amin'ny sehatra tsy miakina dia ny CNAPS zany ny fantatsika rehetrarehetra mahitsy be mazava loatra zany nangalarina zany ny volan'ny mpiasa tao anatin'io. Faharoa dia nisy an'ilay fampiasam-bola tany amin'ny restaurant iny dia nisy ny vola very dia ny any amin'ny herinady amin'izao tsy fantatra hoe anahoana ny fandehan'izy io. Ny fahatelo dia io le resaka le hoe manakaramana mpanazatra ny barea teo aloha indray ny vola 150 millions d'ariary isa taona ny volan'ny mpiasa ao anatin'ny CNAPS ihany io ary ny tena fahaefatra izay henontsika indray zany zao dia hoe ho tafiditra ao anatin'ireo institution izay akana vola amenona le fonds souverain indray koa ny volan'ny mpiasa amin'ny CNAPS. Izay zany mahatonga anay ato anatin'ny vondro syndikaly milaza hoe tandondomondoza ny fiaina sosialy ny mpiasa tsy miakina amin'izao fotoana izao indrindra ny eo amin'ny CNAPS io ka mila mandray fepetra aingana zany ny mpiasa ny syndika fanjakana ny tompony andraikitra rehetrarehetra hoe atsaro no voalohany indrindra zay ny fitakiana miainga androany atsaro zany fanarahana araka sa mikasika an'izany resaka fandoavana 150 millions d'ariary zany. Ao anatin'ny tontolon'ny asa izay hatrany dia sokajina asa maro no mbola tafiditra ao anatin'ny asa tsy asa mendrika eto Madagasikara. Isan'izany ny asan'ny mpandroaka fako manodidina ny adiny 3 no anamenona ireny fiarabe ireny mafy ny asa ary mety hiteraka aretina maro ihany koa noho ny loto. Yves Richard. Nanomboka ny taona 2012 izy 5 rahalahy reto no nanao ny asa fandroafam-pako. Tao anatin'ny 5 taona, fiarabe iray isan'andro no fianona kadaba pakorono tsy maintsy tetezina. Noho ny fandaminana isan-tsokajiny miainga avy any ambony, azakazaka ny fandroafam-pako ka tsy azo dila ny adiny 3 no amenona ny fiarabe. Asa hitantsika zao zao dia hita hoe mafy zao ary manao karazana pression mihitsy zay satria le fivoahana ery efa misy retaratara. Dia raha vao tsy manao an'ilay asa hoe ritma zany zay aty dia tsy tsatsanay ao anatin'ilay adiny 3 ny famelona ny camion. Reo zao zay composition ray tsy misaraka mihitsy amin'ny camion dia efa voalamina. Salareto zany zao force androany izy roa lareto. Dia amin'ny fidirana indray zany zay rapitso dia salary ery indray no midina ato ambany ato dia rehetra ambany eto tsy manao ranforo. Miasa avokoa ny herim-batana eto, tsy maintsy aretana ihany koa ny fofona isan'ny tokony. Ankoatra ny avizanana, aretina maro araka izany no mety ho azo noho ny fitakosonana amin'ny loto. Olana kilany tsy fampina ara-pitaovana indrindra ny ilaina amin'ny fiarovana ny fahasalamana. Le materiel moa tsy dia hoe isaky ny hoe simba dia hosoloana. Mety tsy ho arak'ilay société satria le izy mandeha par étape daholo moa zavatra tsy amezantsika an'ilay tsin'ilay société zany. Mian-gan zay, miam-boty, tombo mbola tazantsika tony. Saraina combinaison. Menakamo rehefa hoan'ity fako ity izy ity misy asija be dia tsy dia mateza le gan rehefa tony zao fa fidina mba hanao amin'ny personne mihitsy zany tombo alay société zao ribandery sisa manana azy i menamena amin'ny tanany iny. Manoloana ny zava-misy aina ny mpandroaka fako isan'andro, betsaka ny tsy mandray azy ireo toy ny ondrihitra. Presque aloha zany misy mpianatra ohatrany hoe mba micomprendre ihany manakitanany izy. Misy kosa nefa tena vao mandalo eo dia manao an'izao izy. Misy manjora mihitsy. Aminay zany tsy mampanina anay zay satria efa asanay le izy. Taloha moa dia misy ry zalahy mahavatsa amin'ny famaly amin'ireny olo ireny dia ny tanana ry zalahy miala amin'izay resaka hoe famalimaly amin'olo izay satria efa io le asanao afa-tsy le anona hoe misy miaina izay fotsiny zany le fiainan'ilay asa iny ataovy misy miaina izy dia ataovy ny asa.
tsy meniza asa madio anao rehefa io zany le asanao dia na mbola mifanalavitra amin'ny asa tao aza ny karama isan'ny fangatahany izy dimy rahalahy ireto ny ijerena ny fitaovana ho fiarovana ny fahasalamana sy loza mety hitranga amin'ny asa taony fangatahana isan'ny farafakely ny takiana ho fampanajana ny asa mendrika. Maresaka iraisam-pirenena ny vaksiny voalohany miady amin'ny tazomoka no tsy maintsy aparitaka amin'ireo ankizy aty Afrika ho ny OMS. Mbola mandripaka ny tazomoka ankehitriny antony afany ny tanany fanadina. Nanao fanambarana omaly ny teo anivon'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS fa ho aparitaka amin'ireo zaza mipetraka aty Afrika ny vaksiny fanefitry ny tazomoka voalohany sy amin'ireo faritra tandindrozy iarovana ny ankizy amin'ny tazomoka. Nambarany tompony andraikitra eo anivon'ny OMS fa fotoana manatantara izao ny vaksiny tazomoka nandrasana hatrin'ny elo ho an'ny ankizy dia fahombiazana ho an'ny siansa sy ireo mpikaroka ka ny fahasalaman'ny zaza sy ny ady amin'ny tazomoka no tanjona. Ho an'ny Afrika mamono zaza mahery ny 4 hetsy latsaky ny 5 taona isan-taona ny valana retina tazomoka ka maro ny miandrandra sy manantena vaksiny mba ampihenana ny tahan'ny zaza matiny ny tazomoka. Ny fampiasana io vaksiny io no fanampiana ny fitaovana efa misy isorohana ny tazomoka izay mety amonjy ain'olona maro amin'ny analiny. Dia zay mamahana vaovao tamin'ity androany ity ankatrano nanaraka izany. Soafa tsara tolo. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe animé par la passion, guidé par la Technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.